Ramatoa Hery Daniel Mpitandrina ny fiangonana Refi France no faly indray miarabanao zay mihaino sy manaraka izao fandarana izao. Afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny ampitsim-badika ny tantara-piainanao ho amin'ny tsara lavitra ary nitondra ny fiainanao ny voninahitra mankamy ny voninahitra. De zany indrindra no anton'izao fandarana izao izarana aminao ndray teny velona sy mahery, mamonjy sy manafaka ary manasitrana sy manao fahagagana. Androany de te izara aminao mikasika ny amin'ny famelan-keloka. Tena zava-dehibe mihitsy ilay fiainatsika zanak'olombelona rehetra ny famelan-keloka na ny hovovela heloka. Zava-dehibe eo amin'izao fiainatsika mandalo ety ambonin'ny tany izao mihitsy ny famelan-keloka. Ao amin'ny Baiboly de voasoratra ao amin'ny Isaia 5:5 ka ny 2 fa ny helokotsika no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ary ny fahotatsika no mampiafina ny tavany amintsika. Zany hoe vokatry ny fahotana sy vokatry ny helokotsika de lasa tafasaraka amin'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Voasoratra ao amin'ny Hebreo 5:5 ka ny 2 nefa dia ny hoe raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. De vokatry zany ry havana no mahatonga ny olona tany amin'ny andron'ny testameta taloha ary na de mandrika ankehitriny koa azy de mbola betsaka ny olona no mitondra karazam-biby isan-karazany vonoiny sy alatsadra satria everin'ny olona hoe ny fitondrany reny biby reny ataony fanatitra mba ho alatsadra no atonga azy afaka ny ovavela heloka sy andray famelan-keloka ary ho voasarona ny fahotany. Ny Baiboly nefa de milaza mazava be ao amin'ny Hebreo 10 ka ny 4 hoe tsy misy mahasotra ny ota ny rano ombalahy sy ny rano silahy. De izany ry havana no natonga n'Andriamanitra nanome an Jesosy Kristy natao fanatitra teo ambony hazo fijaliana nalatsaka ny rany satria voambara fa ny rano Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota, atonga atsika ho voavela heloka, atonga lay hevitra zay nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra ho rava ary atonga atsika ho lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Jesosy no nomen'Andriamanitra ho fampihavanana atsika amin'ny indray. Jesosy no nomen'Andriamanitra de nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ny rano Jesosy atonga atsika ho vita réconciliation, lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra afaka ny andray famelan-keloka sy ny hovovela heloka. De rehefa mandray sy mino an Jesosy ny olona anankiray de mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany de voafafa la heloka zay nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. De zany ny tomananao androany hoe ry havana, tianao ve ny hovovela heloka, tianao ve ny voasarona ny fahotanao, raiso Jesosy androany ekeo izy ho mpanjakanao, ho tomponao arahy teny, ho mpanjaka sy mpamonjy ary ho tompo eo amin'ny fiainanao. Fa zay rehetra mandray azy de voavela ny elony ary zay rehetra mandray azy de ho rava ny hevitra zay mampisaraka azy amin'Andriamanitra. De hoy ny Salamo 2:3 ka ny 2 hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Atonga ny olona anankiray ravana tena ho sambatra de raha to ka voavela ny elony, raha to ka voasarona ny fahotany. Ny fananan'ny olona anankiray vola mankarena, za kory tsy manana olana ny amin'ny fananan-karena fa ny tena marina ilaitsika zanak'olombelona rehetra ny hotafita amin'ny fiainana, aomby am'izay rehetra atao ny atsatsa ny tanjona zay tadiavintsika sy kendrentsika, ny tena hotody am'izay rehetra nofinofisika sy faniritsika zavatra ilain'ny fiainatsika zanak'olombelona zany rehetra zany ary natao anjaratsika izany indrindra rehefa manolotra ny fiainatsika ho an Jesosy Kristy sika. De tiako ny manamafy sy mampafantatra anao hoe fiainana be dia be no nomanin'Andriamanitra ho atsika sy nampanatenainy Jesosy ho an'ireo rehetra zay manaradia azy ary tena zoatsika ary tena afaka ny horaisika de ny ety tany ny tena hoe fiainana manana ny ampy. Saingy kosa nefa ry havana raha toy isika ka tsy tena voavela heloka
de tsy afaka ny tena ho sambatra isika raha toy isika ka tsy tena voavela heloka de tsy ho feno ny fahasambarantsika ary tsy ho feno ny fifalitsika ary izy tsy fahafampo tena ampijaly ao anatintsika de zany mahatonga olona maro ety am'ty zao tontolo zao ity araka ny lazaiko teo hoe mety tody amin'ny tanjona niriny angamba izy zay napetrany ho tratrarina teo amin'ny fiainany ary mety tena hoe olona navita ny ezaka rehetra zay nataony de ohatrany tena niabotirana vita sy natateraka izy zay rehetra nokendreny ho tanterana ho tafita eo amin'ny fiainany na vita sy natody izy zay rehetra nokendreny saingy kosa riavana raha mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra sy tsy voavela heloka ny olona anankiray de misy hevitra mampisaraka azy amin'Andriamanitra mahatonga tsy fahafampo ao anatiny ao mikiky sy mampijaly azy mahatonga azy tsy sambatra noho izany zava-dehibe voalohany atonga ny olona anankiray ho sambatra de izy voavela heloka ary atonga azy voavela heloka de izy manaiky an Jesosy lay fanatitra nomen'Andriamanitra ho famonjena zao tontolo zao atonga ny olona ho vita fihavanana indray amin'Andriamanitra zavatra faharoa atonga anao ho voavela heloka de tsy inona akory fa araka lay vavaka nampianaran'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:9 ka ny 2:12 de hoy izy hoe mamelany helokay Andriamanitra tahaka n'izay namelanay ireo zay meloka taminay riavana iarana manaiky fa misy tokoa ny zavatra tena maharary ataon'ny hafa tena miara-manaiky aminao hoe misy zavatra tena ataon'ny olona tena maharary reny aina mihitsy mety izao ankehitriny zao ary ianao ngamba tena manana an'izany farariana anaty zany manana tena hoe douleur du passé manana tena hoe farariana anaty manana tena ngidy ao anaty ao manana amertume manana lolo-po manana tena mihitsy ny tena hoe tena ngidy anaty vokatry ny tsy famelan-keloka izany riavana de androany tonga aminao ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy mamela ny olona isika de tsy amela ny helokontsika Andriamanitra mitovy fatra amin'ny famelantsika ireo zay meloka tamintsika no amelan'Andriamanitra ny helokontsika riavana fantatro fa tena maharary zany hoe nivadian'ny sakaiza hoy isika fa tena hoe namadika marina fa tena marary zany hoe olona akaiky anao olona tena nanoloranao ny ainao sy ny mombanao sy ny manao anao manontolo tena hoe mety ny vady andefo mandrinao ary zany angamba na ny zanakao mihitsy no tena nanao zay narary anao ankehitriny tena mafy zany riavana fantatro tsara mihitsy ny hoe mafy indraindray zany hoe iarany tsirary ny any ampiasana tena iarany tena mafy tena tsirary ny angarana tena hoe enjehana tena hoe itsana any ampiasana mafy zany fantatro koa hoe tena mafy zany hoe tena nasin'ny olona ratsy tena hoe à ce point ngeny nataony izy ianao angamba rehefa tantarainao le izy mafy zany fandroany de tiako no manambara aminao riavana fa mafy mihoatra noho izany ko ny tsy famelan-keloka ny tsy fanekenao amela ny heloko reny olona ireny teo amin'ny fiainana de nianatra izao amin'ny teny vazaha izy de tahaka izao ny ilazako azy hoe j'ai appris dans ma vie que vouloir se venger fait plus mal que d'avoir été à offenser azo lazaina koa hoe ny tsy famelantsika tsy faneketsika amela ny heloko ny olona de mampidrididy sy makarary mihoatra noho ny marary sy ny ratsy nataon'ny olona de tiako mihitsy ny manazava aminao fa vokatry ny tsy famelan-keloka riavana de tena mahatonga mihitsy aretina tsitrapanafody eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray vokatry ny tsy famelan-keloka de mahatonga tsy fanambinana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray vokatry ny tsy famelan-keloka de mahatonga tena hoe aretina amin'ny hoditra aretina amin'ny aty aretina amin'ny tosidra aretina areti-po areti-tsaina vokatry ny tsy famelan-keloka de mahatonga tena mety mahatonga
karazana retina toy zany eo fiainan'ny olona anankiray de zany no itomananao androany hoe raha misy olona nananao alahelo anio raha misy olona tena nanao zay narary ainanao narary ianao nakarary ianao makarary ainanao androany fotoana mety isaintsainanao lay fitiavan'Andriamanitra lehibe de nandefasany an Jesosy zanany hoe ty am'ty zao tontolo izao ity mba hatonga antsika afaka anana anjara am'ilay famelan-keloka sy ny amin'ny famelanany helokontsika rehetra de nomen'Andriamanitra Jesosy nanolotra ny ainy Jesosy noho ny fitiavany lehibe asy ianao ahatonga antsika afaka niovovela heloko ahatonga antsika ho vita fihavanana indray amin'Andriamanitra saintsaino izany ankehitriny de misoran'Andriamanitra raisikeo zany fitiavan'Andriamanitra anao izany de maneke koa ankehitriny amela ireo zay meloka taminao amela ireo rehetra izay nanananao alahelo raha fantatrao sy tsapanao araisinao sy ekenao inonao androany ny fitiavan'Andriamanitra anao de afaka ny amela heloka ny afaka ho ianao androany tena afaka ny avelanao ireo rehetra zay nanananao alahelo de mitonanao anao izany ankehitriny ny fanahy masina riavana misy olona tsy mety maty fa midididy andro manalina mandritry ny herinandro maro tsy mety mialaina nefa tena efa-mbavahoana fahafatesana ny antony satria misy olona nanany alahelo mbola tsy navelany heloka so ianao riavana no manana olona ankehitriny mananavana tena hoe ampahoriany aretina mety efa dans le coma izy mandehana any am'izany olona izany de lazao aminy hoe avelao reo olona rehetra zay nanananao alahelo asaivo mamela ny heloko ny olona zay nananany alahelo izy fa izany no ahafahany mandao ampiadanana ity tany ity raha to ka tsy maintsy lalovany izany fandaozana ity tany ity izany ao anatin'ny aretina zay mahazo azy ankehitriny ny tena tiako lazaina de izao mampidididry sy mampijaly riavana ny tsy famelantsika ny heloko reo zay olona nanao meloka tamitsika mba tsy hiarany zany ny fiainanao mba tsy ho tratrana retina tsitrapanafody vokatry ny tsy famelan-keloka ianao mba aomby eo amin'ny fiainana sy atody zay rehetra kenenao sy ny nofinofisinao ianao de mamela ireo rehetra zay nanananao alahelo ireo zay meloka taminao fotoana mety androany ivavaka ho anao ivavaka isika de ao anatin'izany vavaka izany mifona amin'Andriamanitra ny am'izay rehetra meloka nataonao teo anatin'Andriamanitra de ao anatin'izany vavaka izany ihany ko mamela ireo rehetra zay nanananao alahelo tonono ny anarany tena tonono mihitsy raha mpiara-miasa aminao izany anananao alahelo zany de tonono ny anarany androany Andriamanitra mifona aminao ny am'izay rehetra nampalahelo anao nataoko de ankehitriny mamela ny ranona zay nanafotoana sy nanao zay nakarary loatra avelako ny helony Andriamanitra satria Jesosy koa efa maty ho azy ary ianao Jesosy maty ho ahy namela ny heloko de mamela ireo zay manana alahelo amiko aho ivavaka isika mamela ny heloko ireo zay nanananao alahelo misaotra Andriamanitra ny am'izao fotoana izao zay nafahako ny zara tsotra izany teninao izany fantatrao ny tsiraray avy zay miaino ity video ity Andriamanitra de mivavaka ho azy reo ankehitriny amelanao ny heloko reo rehetra zay miantoraka aminao am'izao fotoana izao manaiky sy mandray tsotra lay fanatitra teo ambony azo fijaliana zay nataonao Jesosy ahatonga anay ho vita fihavanana amin'Andriamanitra misaotra Jesosy ny am'ranao zay nalatsaka ho famelana ny helokay ny amin'ny ranao zay nalatsaka ho fandravana lay hevitra mampisaraka anay amin'Andriamanitra misaotra Jesosy eo fa noho ny ranao zay nalatsaka de afaka ny ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ary ankehitriny de mandray izany famelan-keloka izany vita indray fihavanana amin'Andriamanitra misaotra Jesosy ary anoho izany fitiavanao izany Jesosy de mamela koa ireo rehetra zay ananako alahelo mamela ny heloko raha izay meloka tamiko misaotra raiko fa mamela ianao raisiko ny famelan-keloka ankehitriny raisiko ny famonjena ankehitriny raisiko ny fanasitranana ankehitriny raisiko
ny fanafana ankehitriny misaotra fa voavela elo ka vita fihavanana aminao araio zanaka tianao zanaka maminao ary avelanao elo ka koa reo rehetra zay nananako alahelo misaotra Andriamanitro fala fa tena voavela eloko sambatra fa voavela eloko voasarona ny fahotako misaotra raiko tsara amin'ny anaran Jesosy Kristy amen. De misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny am'izay tenin'Andriamanitra izay faly ianao ankehitriny sady maivana ataoko raha tena nakatotsotra izany afatra izany ary manomboka an'io de manana firaisana amin'Andriamanitra efa rava ny hevitra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra vokatry ny rano Jesosy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana koa dia manana firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ivakinao eo amin'ny fiainanao manomboka izao manana fotoana amakinao tenin'Andriamanitra sy ivavahanao hoy Jesosy hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko raha miray amiko ianareo dia amobe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo fa ho ataony raiko izany raha mitoetra ao anatinareo ny teniko ary miray amiko ianareo dia hitarika anareo ny fanahy masina ho amin'ny marina ary hitarika anareo ny fanahy masina anao ny sitrapon'Andriamanitra ko raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia azontsika avy amin'ny ray izany zava-dehibe ny tiavantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra satria itino Andriamanitra miteny amintsika rehefa mamaky ny teny soratra masina isika dia mamela an'Andriamanitra hiteny amintsika iresaka amintsika dia vakio baiboly vakio aseseo manomboka amin'ny Genesis na aseseo manomboka amin'ny Matio na aseseo manomboka amin'ny filazantsara anankiray tsy maninona zay anomboanao azy fa manana fotoana betsaka amakinao ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia manana fotoana amakinao ny tenin'Andriamanitra dia ankoatra ny famakina ny tenin'Andriamanitra zay famelantsika n'Andriamanitra iresaka amintsika dia natao koa isika iresaka amin'Andriamanitra izay ny fomba anankiroa ifandraisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka no miresaka amin'Andriamanitra isika manambara ny fitiavantsika azy isika manambara ny fitiavantsika azy aminy isika koa dia manana fotoana betsaka ivavahana tena tsara aina vo mifo alohany amitanao ny asa mandraranao dia manakana fotoana ivavahana minitra maromaro atsoy Andriamanitra atsoy Jesosy sy ny fanahy masina ameno anao hitarika anao hiaraka aminao indray amin'iny andronao iny ary dia apetrao amin'ny fiainanao rehetra dia vakio ny soratra masina ampahery ny fanahinao sakafo ho an'ny fanahinao zay ny torohevitra omeko anao aorinan'izany akoatran'izany azafady akoatran'izany rehetra zany kio dia natao ianao tena hoe amonjy fiangonana zay mitondra sy mizara aminao tenin'Andriamanitra mamoky ny fanahinao sy mampitombo ny finoanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao an'Andriamanitra mitory an' Jesosy sy mpamonjy sy mpanafaka ary mitory an' Jesosy izay natolotra Andriamanitra famonjena zao tontolo zao natao ianao anatona fiangonana zay afaka hitaizanao ahatonga anao hitombo ara-panahy ny fiangonana Refi France mo dia mizara aminao tenin'Andriamanitra toy izao amin'ny vidéo sy amin'ny site ary any amin'ny Facebook dia azonao atao tsara ihany koa ny manaraka ireny fampianarana tenin'Andriamanitra ireny sy mahita ny adresy ny fiangonana Refi manerana izao tontolo izao ka dia zay torohevitra fohy omeko anao mahireza indrindra tianao Andriamanitra zava-dehibe amin'ny fifandraisantsika aminy sy ny firaisantsika aminy manana fitiavana mandany fotoana betsaka ivavahana sy amakina ny tenin'Andriamanitra mandra-peona indray ary tahin'Andriamanitra indrindra tompo